ho aminao ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia araka izay hitantsika ao amin'ny Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo andininy fahafito amby efapolo ka hatramin'ny faha 1 amby 10. Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo andininy fahafito amby efapolo ka hatramin'ny faha 1 amby 10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Velona Jehova, isaorana anie ny vatolampiko, asandratra ny Andriamanitra ny vatolampy famonjena ahy, dia Andriamanitra izay manao famaliana ho ahy ka mampanaiky ny firenena ahy, dia ilay mitondra ahy ho afaka amin'ny fahavaloko. Eny, manandratra ho amboniny izay mitsangana nohatra ahy ianao ary mamonjy ahy amin'ny olon-dozabe. Koa izany no iterako anao eny amin'ny firenena samihafa Jehova sy ankalazako ny anaranao. Manao famonjena ho an'ny mpanjaka voatendriny izy ary mamindra fo amin'ny voahosiny, dia amin'ny Davida sy ny taranany mandrakizay. Amen. Araka izany ry havana dia ny fisaorana izay nataon'i Davida no nandresen'ny fahavalony rehetra. Izany moa no hitantsika any amin'ny Solamandry mamitina ity toko faharoa amby roapolo ity ary mamitina koa izay soratra masina nifakitsika teo. Andeha ho raisintsika manokana ny andininy fahafito amby efapolo angalana ny afatra amin'ny tian'io ity izay mivaky toy izao manao hoe: velona Jehova, isaorana anie ny vatolampiko, asandratra anie Andriamanitra ny vatolampy famonjena. Averintsika ihany: velona Jehova, isaorana anie ny vatolampiko, asandratra anie Andriamanitra ny vatolampy famonjena. Famarinana telo ry havana no ndeha ho raisintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika dia izao hoe: velona Jehova hoy Davida, velona Jehova hoy Davida. Hitantsika izany amin'ny tapany voalohany tamin'ny andininy fahafito amby efapolo teo, velona Jehova. Eto ravana dia hitantsika fa i Davida moa no manoratra ity salamy ity ary efa ambarany eny am-piandohanany ity toko faharoa amby roapolo ity izany. Davida izay eo am-pamaraparanana ny fiainana izy raha jerevanao ilay izy, satria mandinika izy dia mahita fa tena novonjen'Andriamanitra izy, nandalo fotoan-tsarotra izy. Ambarany eo ambonimbony eo hoe tena nisy fotoana nanodidina ao izy ny fahafatesana, saingy namonjy, nanavotra, nanafaka, niantra ho azy mandraka hariva Jehova, ary izay no antony anoratany izao salamo izao. Eto izy dia resy lahatra hoe tena velon'Andriamanitra, tena velon'Andriamanitra aozy izy. Zay ny ambarany eto. Inona moa dika nyty hoe velona ity? Ny dika izany velona izany dia hoe tena miasa Andriamanitra, tena miasa Andriamanitra. Ny velona manko no miasa, ny velona no mihetsika, manatanteraka zavatra, ary tena hoe le asa ambara zany dia le asa mpamonjena, le asa mpiarovana, le asa mpanavotana. Zany no ambarany eto. Ka raha maty Andriamanitra, na hoe raha tsy nisy Andriamanitra, dia tena azo eritreretina hoe sarotra ny tenen'izany hoe velona Andriamanitra. Ary raha ohatra koa ka tsy misy valim-bavaka mihitsy azo, dia mazava ho azy hoe sao dia mba tsisy akory ary zany Andriamanitra, satria le Andriamanitra moa Andriamanitra tsy tamaso, ity Andriamanitra izay ivavahany ity. Fa tena resy lahatra izy hoe velona, tena velona io Andriamanitra io izy, tena miasa. Zay zany ny ambaran'ny Davida eto hoe velona Jehova, miasa Andriamanitra, tena miasa Andriamanitra. Raha izay no azo ilazana zay. Inona ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Tena velona io Andriamanitra io ry havana, ary hatramin'izao dia mbola velona io, tena mbola velona io Andriamanitra izay ivavahantsika io. Angamba ianao mety hoe mivavaka dia tsy hitanao hoe lasa makaiza ary izany mivavaka ako izany, misy mandre ary fe izany mivavaka ako izany, indraindray toa tsy hitanao koa hoe aiza raha mivokatra izany mivavaka ataoko izany, fa toa tsy hitako ilay izy. Miasa mangina Andriamanitra, fa tena miasa, tena mandre ny vavaka izay ataontsika izy, tena velona izy. Ary ny fahavelomany io anie izao dia amporofony amin'ny alalan'izao teny izay ambarany aminao izao. Eo akaikinao eo izy, tsy lavitra anao izy, fa tena eo amin'izay toerana misy ianao izy. Zay ny maha-Andriamanitra velona azy, ary velona ankehitriny fa tsy hoe velona tamin'ny lasa. Velona io Andriamanitra izay ivavahanao io ravana. Aza misalasala mihitsy ny amin'izany. Raha sahirana ianao, hitany, fantany, mahita amin'ny atsipiriany ny fiainanao izy, satria Andriamanitra velona izy, ary mahalala ny hevitra heverina anao fa aza matahotra. Apetrao eo amin'ny fotsiny, tantarao amin'ny fotsiny, dia matokia azy, satria Andriamanitra velona izy ary miasa izy.
jesosy kristy tamin'ny fotoana nahatety ambonin'ny tany azy de hitany mpianatra maso mihitsy izy mampitsahatra ny tafio-drivotra, hitany mpianatra maso mihitsy izy namoko ny olona tsomby 10,000. Tena hita zany le fahavelomany fa am'izao andro ankehitriny zao lavana tsy mbola miovana zany nomeny jesosy tompon'ny fanahany sika de le fanazy mitoetra ao anatsika miara mandeha aminao, miaro anao satria velona izy, mahafantatra ny danger rehetrarehetra zay mialohanao ary manamboatra ny lalanao izy. Zany ny fahavelomany eo Andriamanitra io. Ary tsika mila manana zany finoany zany hoe miaraka amiko Andriamanitra. Tena velona ny Andriamanitra, velona izy de manolo-tsaina, azonao antanina mihitsy hoe tompo ahoana mety ve ty, ataotsika ve ty, tianao ve ty, azoko atao ve ty. Tena zany ny fifandraisana tokony hifandraisantsika aminy satria Andriamanitra velona ny Andriamanitsika. Andriamanitra velona ny Andriamanitsika. Ary zay mahandriamanitra velona zay de tena miresaka izy tena miteny izy. Iresahana izy satria velona. Ianao raha eo akaikina olona maty zany tsy teny ninina ntsony ianao. Satria fantatrao fa tsy aheno ninina ntsony io. Fa raha olona velona ny eo de miteny ianao, de miteny izy de miaino ianao, de izany mihitsy ty Andriamanitra antsika ty. Raha tena resy lahatra ianao rehefa nafa velona ny Andriamanitra ao de noho izy raha miteny. Ary resao izy amin'ny alalan'ny vavaka, izay le fifankazarantsika amin'ny alalan'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra zay no maneho fa tena velona eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Velona eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Ary tena velona eo Andriamanitra miasa amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amin'ny lafim-piainanao rehetra de tena miasa izy fa tsy Davida ihany fa na isika koa aza. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary de zao Andriamanitra maty sa Andriamanitra velona no inonao. Mitaonanao ary havana amin'ity anio ty aza misalasala ny fahaveloman'Andriamanitra ianao. Fa tsy hitany masontsika izy saingy mino sika fa velona atao anatsika izy. Ary zany na tonga Paoly ilaza manao hoe vombony araka tamin'ny Kristy teo ambony azo fijalianao izy. Tsy izaho tsony velona fa Kristy no velona atao anatiko. Galatiana 2:2-4 velona ao anatintsika Jesosy Kristy ary mbola velona hatramin'izao andro ankehitriny izao izy. De ny fanahy masina ny hanokatra ny sainao ahitanao le Andriamanitra velona izay miaina sy miaraka aminao isan'andro isan'andro. Ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa de izao hoe vato lampoko Jehova ho Davida. Vato lampoko Jehova ho Davida. Hitantsika zany amin'ny toyan'le tapany voalohany teo raha verina vakina tozy manao hoe velona Jehova isaorane ny vato lampoko, vato lampy famonjena. Vato lampoko Jehova ho Davida. Eto ravana amin'ity 2:20 ty inefatra Davida no mamerina n'io teny hoe vato lampoko io. Vato lampoko Jehova averina inefatra zany. Ary raha mamaky ianao ny salamo efa tena voambolana fampiasan'ny Davida mihitsy hoe vato lampoko Jehova io. Vato lampy batery fiarovana. Farafakely ny 5:10 no miverina ao anatin'ny salamo io teny hoe vato lampoko Jehova io. Inona moa ny dikan'io hoe vato lampoko io? Ny dikan'io vato lampoko io de hoe fiarovana mafy azo antoka. Zay ny dikany. Fiarovana mafy azo antoka. Tamin'izany fotoana izany moa zany ny vato lampy dia ao ianao no mialoka, ao ianao no miafina, ao ianao no mihery. Raha ohatra zany ka misy fahavalo mitifitra ery na mitoraka ery na mandefa zavatra am'zy de ao an'le vato lampy. Iny zany ny fiarovana ao anao. Iny zany ny famonjena. Famonjena mihitsy zany ny dikan'ity vato lampy ity. Ary amin'ny maha vato lampy azy de misy zavatra mafy ny dikan'izany. Azo antoka ny dikan'izany. Amin'ny Davida de io ny vato lampy famonjena ho azy, tsy ny bouclier tsy le fitaovam-piadiana ananany tsy ny miaramilany tsy ny tafika zay nananany. 40 taona Davida no nitondra tao amin'ny Israely ary nahandro fahizay ny tany tamin'ny fotoana nanjakany. Nahandro fahizay. Nataon'Andriamanitra resy ny fahavalo. Nataon'Andriamanitra resy ny fahavalo fa tena Jehova ny vato lampy kosa izy. Jehova ny fiarova, Jehova ny famonjena ao tsy ny miaramilako, tsy ny sovaly, tsy ny kalesy, tsy ny zana-tsipikanina iny. Jehova ny vato lampiko. Zany hoe Jehova ny famonjena. Zany ny dikany. Vato lampy famonjena ozy izy. Zany ny faharesendrahatra Davida zany. Jehova ny famonjena. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Be dehibe ny zavatra everiny olona ho vato lampy amin'izao fotoana izao. Saingy tsy misy afa-tsy Jehova ihany ny havana no azo antoka. Aza miankina amin'ny hazo bobika marary angamba ianao amin'izao fotoana izao.
aza miankina tsy ny dokotera tompoko ny vatolampy, tsy ny hôpitaly zay misy anao ny vatolampinao. Aza miantehitra amin'ny zavatra hafa na amin'ny sampy na amin'ny fanafody. Fitaovana ihany ny fanafody omen'ny dokotera. Ny sampy tsy fitaovana ampiasain'ny devoly ireny, fa ny fanafody zay omen'ny dokotera dia fitaovana avy amin'Andriamanitra, azo ampiasaina ireny. Fa ny vatolampy famonjenantsika zay manasitrana dia tsisy afa-tsy Andriamanitra rery ihany, tsy misy afa-tsy Jehovah rery ihany. Ataovy mihitsy hoe vatolampiko ianao Andriamanitra, tsy misy afa-tsy ianao ny tokoko, ianao ny heriko. Manana olana angamba ianao amin'izao fotoana izao, mandalo zavatra sarotra ianao amin'izao fotoana izao zay zetrainao. Ndraindraytsika tonga dia miazakazaka hoe iza ary ny hanampy anahy, ianona zao ny manao anahy an'ity, raha ianona zao ny manampy anahy, za mba ataovy tafaresaka amin'iny, za mba ataovy tafaresaka amin'iny, ataovy ohatro mipepipepitsika mitady olona. Eny e, mety azo atao ihany zany, saingy zao ny tadydio. Raha ireny no heverinao fa famonjena sy vatolampy fiarovana mafy anao hoe rehefa ianona mandray an'ity dosie ity dia azoko antoka ity, dia miteny aminao fa metehatra amin'ny azo boboka ianao. Ny olona ane miovaova e, mety manaiky ny teninao izy andrano ary mandray ny dosie anao fa tsy fantatrao mihitsy ao ambadika ao na izy ihany ary ny andetika anao, tsy fantatrao mihitsy zany. Ny olona miovaova ary tsy azo antoka, fa ny azo antoka irery ihany dia tokana Andriamanitra, io ilay vatolampy famonjena fiarovana mafy azo antoka. Na inona mahazo anao, apetrao eo amin'io vatolampy io, mialofa amin'io vatolampy io, miankina amin'io vatolampy io, mihere ao amin'io vatolampy io, dia ho hitanao zany tena famonjena zany, hitan'ny Davida tamin'ny fiainany zany, ary azon'Andriamanitra pahitana aminao ihany koa, azon'Andriamanitra pahitana aminao koa zany. Be deaibe ny ravana ny mpialina, be deaibe ny tsy tia, araka ny fanambarako teo. Ary reny aza mety hamitaka, reny aza mety amin'izao fotoana izao moa zao misy ny olona hoe tena matahotra ny aina fa lasa manomponompo sampy le olona dia misopatra, dia mitady fiaro ny olona, dia mitady an'izao karazana fanafody hafahafa o miaro ny tenany. Tsy mila n'izany tsika kristiana, tsy mila fiaro tena isika, apetraka eny amin'ny fizonana na atao aizana Jesosy Kristy ny vatolampy famonjena antsika. Ary moa ve tsy zany nataony ity ilay vato izay nilavin'ny mpanao trano izy, nefa tonga fehizory indrindra, Jesosy Kristy no vatolampy tsy mikoro, araka ny ambaran'ny tonika hoe vatolampy tsy mikoro, vatolampiko ianao, andry mafy mampijoro, andry ankinako. Tsotra izao, ianao ry havana, tsy afaka niady mifakapanahy ianao na haresy izany raha tsy miankina amin'io vatolampy io. Raha ny herin'ny tenanao aneny hoe izahanao miady mifakapanahy sy ny asan'ny devoly ary ny fanangoleny, resy ianao, tena ho resy ianao, fa tsy maintsy miankina amin'ilay vatolampy sika, dia ilay vatolampy velona Jesosy no anarany, izy no famonjena ho antsika. Ary zany no tianarina hoe Jesosy mpamonjy ny olona mifakapanahy, mpamonjy ny olona mifahotana, mpamonjy ny olona mifaharatsiana rehetra, izany no asany. Ary velona izy, vatolampy izy, azonao iankinana izy. Aza miankina amin'ny volanao sy ny fahaizanao sy ny arenanao, miankina amin'ny Jesosy Kristy, ilay vatolampy azo antoka. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe iza ny famonjena na fiarovana mafy azonao antoka eo amin'ny fiainana? Ny vola ve? Tsy mahavidy ny zavatra rehetrarehetra io ry havana. Be deaibe ny zavatra tsy azo ny vidiana, na dia ataoko fotsiny zaveny torimaso. Petsaka ane manam-bola fa tsy manana torimaso e. Ny fiadanana tsy ho azo avy amin'ny vola zany. Fa raha tsy zany dia tsy ho tonga hoe ny firenena Soisy, ny firenena betsaka olona mamono tena indrindra, nefa firenena tena miadana zany ara-materialy. Tsara zany amin'ny lafiny rehetra. Ry havana, te hitonanao amin'ity an'ity. Alao tena hoe Jesosy ihany. Jesosy ihany ny vatolampitsika. Dia ambarao mihitsy zany hoe Jesosy ianao ny vatolampiko, ianao ny fiarovanao ahy. Ianao no aram-bato handosirako ny fahavaloko. Dia tena angatao ny fanahy masina. Angatao ny fanahy masina ampitoetra ao anatinao zany finoana tao anatin'ny Davida zany. Fa raha amin'ny herin'ny tenantsika dia indraindray lasa mierikerika an'izaytsika dia lasa mitady vatolampy hafa hiankinana isika. Famaritana farany izay hitantsika tokoa nefa dia izao hoe asandratra ny Andriamanitra ny vatolampy famonjena ho Davida. Asandratra ny Andriamanitra ny vatolampy famonjena ho Davida. Hitantsika izany eo amin'ny tapany farany tamin'ilay andininy izay ndraisintsika teo, ozy manao hoe asandratra ny Andriamanitra ny vatolampy famonjena.
etsika ravana any dia mahita fa tena resy lahatra davida, tena olona resy lahatra davida, resy lahatra izy fa avy amin'andriamanitra ny fahasoavana izay ny raisiny, le fiarovana, le famonjena izay nambarany rehetrarehetra eo ambony sy eo ambany eo. Ary vokatr'izay dia izao andriamanitra ny tao asandratra ozy izy, asandratra ny andriamanitra ny vatolampy famonjena eo ambony ao izy efa mitena isaorana ny dikany ty hoe asandratra ity a dia izao glorifié na hoe honoré amin'ny teny frantsay, zany hoe deraina, homena voninahitra, zany ny dikany. Zany hoe ho deraina ny andriamanitra, homena voninahitra ny andriamanitra, apekarina ambony, ny dikany zany hoe asandratra any, asandratra ny anaran'andriamanitra. Andao andriamanitra no asandratra ozy davida, asandratra ny andriamanitra satria nahoana izy lay vatolampy velona zay namonjy ahy. Zay zany asandratra andriamanitra ho davida, tsy ny miaramilany averika any no nitokiny, ary tsy ireo koa no nasandrany, fa hoe Jehova andriamanitra no asandratra, andriamanitra no mena voninahitra, tsy ny tenany ihany koa. Mahay miadana izy zany davida zany, torabato ray fotsiny dia efa nampilitsana ny Goliaty, manana précision izy ary olona manana talenta izy, manana talenta maro davida, manana fahaiza manao betsaka izy, fa izao asandratra ny eo izy, zany hoe ny omena voninahitra, ny ankalazaina ao anatrehany zany toe-javatra rehetrarehetra hitako tamin'ny fiainako zany dia izao andriamanitra no ankalazaina, andriamanitra no mena voninahitra ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Inona ravana ny lesona azytsika tsy soahana avy amin'izany. Tena izany ny toe-po ilaina amin'izao andro ankehitriny izao, toe-po manandratra an'andriamanitra, toe-po mankalaza an'andriamanitra eo anatrehany fahasoavana zay maharesy lahatra fa azo taminy. Angamba ianao mety nahazo fanambinana, mety nasandatra andriamanitra ianao tonga amin'ny toerana ambony, na mety nampian'andriamanitra ianao teo amin'ny fiainana. Indraindray any antsika rehefa mitantara hoe zao ny ainako ny situation anankiray, tsy manome voninahitra an'andriamanitra mihitsika. Tena fanandrata-tena no ataontsika indraindray. Za ohatr'izao, za nay niatrika ohatr'izao, zao ny anahy natanjahako ny saiko, zao ny anahy zao. Fanandrata-tena, fizaozaona, zany mipetsaka amin'ny ataontsika. Ary indraindray aza eny ambany eny na tsy asiana koa raha momba an'andriamanitra ny an'ny sasany, nefa dia bivavaka, mivavaka ianao, nangataka ianao, nandohalika ianao, fa rehefa tonga ny fombiazanao tsisy tadidindray zany, fa lasa ohatrany hoe za tena nikiry tamin'ny fiainana, za tena olona tsy manaiky resy, za tsy manaiky milavolevona, eny eo ihany zany. Fa hoy Paoly manao hoe ny fahasoavan'andriamanitra nato izao aho izy, ny fahasoavan'andriamanitra nato izao aho, ary tokony andriamanitra no mena voninahitra, andriamanitra no ankalazaina, tsara ny tompo ry havana, mahery ny tompo, fahasoavan'andriamanitra reny, andriamanitra ny nahatonga an'ireny. Zay manao promotion an'andriamanitra sika fa tsy manao promotion ny tenatsika tandremy rehefa mijoro vavolombelona, tsy azo atao anatin'ny fijoro vavolombelona ny manonona anaran'olona, manonona anaram-piangonana, satria nahoana, satria andriamanitra rery ihany no mena voninahitra. Ary zay mihitsy irery ihany, ny dikale irery ihany zany tsy azo asiana hoe amena voninahitra andriamanitra, fa ihanina koa mena voninahitra kely atao anatin'ity témoignage ataoko ity. Tsisy na iza mendrika omena na dia ny kely azy. Ary rehefa mijery ny Davida ianao eto tsy misy any ao anatin'io salamo, fa kio hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany, fa tsy ahita mihitsy ianao anatin'io salamo faharoa, Samuela faharoa io teny na dia raim-bava aza ilazany hoe tena ny miaramila kosa na iza kosa na ny sovaly sy ny kalesy kosa isaorana na omena voninahitra. Tsisy ao, andriamanitra rery ihany, tena andriamanitra rery ihany no omena voninahitra sy asandrany eo anatrehany zavatra rehetrarehetra zay aseho an'andriamanitra aminy. Matoa ianao mbola velona, matoa ianao mbola toy izao, matoa ianao mbola salama. Régime ve be dia be ravana ny tena manaraka an'io régime io, ary tsy ratsy zany, azo atao zany, fa tena fitahian'andriamanitra ry havana, tena fitahian'andriamanitra, fa zavatra kely foana dia efa mahatonga ny olona ivadika ambony ambany ny fahasalamany. Tsy apozinao mihitsy any rehefa tonga io aretiny, zavatra any amin'ny tsy apozina mihitsy, hainareo nihinana nyty zany na avoany, samy mihinana an'io daholo nefa ny ohatra fa misy sasany tsy vo, io ihinanao vo, rehefa tratran'io ianao dia izay. Fa rehefa matoa ianao mbola tsangana toy izao, misaoran'andriamanitra, fa fahasoavan'andriamanitra zany. Ny zavatra rehetrarehetra ry havana dia tokony hanomezantsika voninahitra sy hanandratantsika an'andriamanitra tolo, omeo voninahitra andriamanitra, dia rao andriamanitra,
aza maka ny voninahitr'andriamanitra isika fa atoloro azy rery ihany ny voninahitra atoloro azy ny fankalazana sy ny fanandratana asandratra ny eozy andriamanitry ny famonjena asandrato aza fenipenina aza matahotra manambara ny asa mahagaga nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainanao ary zany mahatonga antsika hoe taomina isika hijovavolombelona tena taomina isika hijovavolombelona tatarao ny asa mahagaga nataon'andriamanitra mba hanandratana ny anarany hanandratana ny voninahiny kanefa ao anatin'izany tsy ianao mihitsy aza sinana de kely aza fanandratana anao tsy hita ao anatin'io Samuela faharoa eo mihitsy ny hoe aiza moa zany le fahaizan'ny Davida tsy hitanao ao zany satria andriamanitra nomeny voninahitra ry havana ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao de izao iza no asandratra ao manandra tena ve isika sa manandratra an'andriamanitra am'izay rehetra ataontsika am'izay rehetra zavatra publienao fanandrata tena ve ny eo ambadika sa fanandratana an'andriamanitra marina te hitaonanao ary havana amin'ity an'io ty andaontsika tena hifantoka manomboka izao hoe andriamanitra hasandratra ianao hasandratra ianao fa ianao ny mpanjaka ianao ny tompo ianao no anton'izao zavatra rehetrarehetra zao ary moa tsy zany ve nambaran'ny Romanina toko 1:20 andininy 9 fa izy no ny avian'izao zavatra rehetra zao izy ary izy no miazona azy sady izy koa no antony izy ane no mena voninahitra mandrakizay de angatao ny fanahy masina hoe fanahy masina ampangino no izao atao anatiko ampangino lay se hisandratra rehetra atao anatiko ato fa aoka andriamanitra rery ihany no asandratro eo amin'ny fiainako raha fitinina azy zay rehetra nambara teo zany de hitantsika teo ravana fahavoalohany velona Jehova ho Davida velona ny andriamanitsika ry havana velona izy miaraka aminao izy eo akaikinao eo izy amin'izao fotoana zao mahitanao miainao ny toroteny io izy fantany daholo ny fiainanao satria velona izy ary miasa izy fa aza matahotra fa rehefa miasa izy tsy tara tsy maika kanefany ara-potoana mandrakariva izy fa mila faharetana ary mila finoana ny fiarahana aminazy ny faharoa de izao vatolampoko Jehova ho Davida ianao koa ry havana ny tena fiarovana mafy ho antsika de aza miakina amin'ny zavatra nininina zany afaka mandalo daholo ny zavatra rehetra fa rehefa mbola eo andriamanitra fiarovana ho anao zay no azo antoka rehetra aleo aza mialoka amin'andriamanitra tsy mialoka amin'ny gardien be deaibe ro gardien ro ihany mety hisy amadika anao raha ro no anteheranao aleo miankina amin'andriamanitra ilaina daholo nefa ny zavatra rehetrarehetra fa ny tena ilayntsika iankinantsika lehibe indrindra de andriamanitra rery any Davida tsy hoe raha niankina tamin'andriamanitra izy de hoe tsy nandeha niady tsonina tsy nisy sovaly tsonina ampiasaina ny asa daholo ihany ny tafika sy ny stratezia rehetra fa ny faharesen-dahatra kosa de izao hoe andriamanitra ianao ny vatolampoko ianao ny famonjena ary ny farany asandratra ane andriamanitra ny vatolampy famonjena ho Davida asandratsika andriamanitra manomboka izao andao hiezaka tsika anetry ny tenatsika fa efa nambarany hoe zay manome voninahitra teo meko voninahitra fa zay manamavy ny anarako teo afa-baraka ho an'andriamanitra irery ihany ny voninahitra amen